Senjibet Elma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Noltranao ny fampalalam-baovao. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsulouadiv. Vous présente Pour les fêtes, Batimax amène la magie chez vous. Passez de joyeuses fêtes avec Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Noltranao ny fampalalam-baovao. Namoaka tidim-panjakana vaovao ny gouvernement milaza fa tsy maintsy miaraka ny CLRE sy ny agent recenseur mandritra ny fitetezana tokantrano amin'ny fanisana mpividy. Fanapakevitra izay izany vokatry ny tsikera nataony ny antoko malagasy miara-miainga nandritra ny fionan'ny senisy sy ireo mpisehatra voakasiky ny fividianana. Manoloana ny sazy miantona roa taona miampy onitra 520 tapitrisa ariary nomeny fitsarana ny talen'ny Croix. Samy namoaka fanambarana androany ny CSS sy ny mafami. Manao antsoavo amin'ireo tompon'andraikitra izy ireo hijery akaiky ny zava-miseho. Maty avokoa ireo orinasa lehibe nisy tao amin'ny distrik'ny Ankazoaby faritra Atsimo andrefana noho ny tsy fandriam-pahalemana sy ny faratsin-dalana. Efa mananika ny 70 taona tsy nisy tompona santsy ihany koa tany an-toerana ka mitarika ny fidangan'ny vidim-piainana. Ho tsara ny andro raha pitso farany taona raha ny fampitam-baovao ray avy amin'ny sampana mpamadatra ny mety ho toetry ny andro. Ny voalohan'ny volana janoary, izany hoe ny taom-baovao no vinavinaina isy ny rotsakorana amin'ny faritra vitivity. Any ivelany, mirongatra tanteraka ny valanaretina Covid-19 ho an'ny Chine, taorinina nafoanana ny politika zero Covid no raisiny ny manam-pahefana. Manomboka tsy manana fahafahana amin'ny fandraisana ny marary araka izany ny hôpitaly any an-toerana noho ny tsy fampiny efitra handraisana ny marary sy ny mpitsabo. Ny andinindin'ireo avy hatrany ary. Zoma farany ho an'tona 2022 atenina ny araba ho antsika rehetra. Tonga soa tao anaty fotoana ny fampalalam-baovao amin'ny fiteny malagasy atena ny araba ary manasa anao ihany koa anjony fampalalam-baovao. Hatramin'ny farany avy hatrany dia vaovao manodidina ny fiomanana amin'ny fividianana no isan'ny tarantsika izay. Amin'ity alina ity, taorian-tsikera izay nataony antoko malagasy miara-miainga nandritra ny fionan-seny tamin'ireo mpisehatra eo amin'ny lafiny fividianana izay nambarany ny antoko fa tsy manara-dalàna ny fanisana mpifidy nandritra izay 3 volana lazay. Namoaka didim-panjakana vaovao ny gouvernement takananambara fa tsy maintsy miaraka ny CLRE sy ny agent recenseur mandritra ny fitetezana ny tokantrano amin'ny fanisana mpifidy amin'izao fotoan'izao. Ny antsipriany tateriny Henri Florian. Ny alohany hanatanterana ny fanavaozana tanteraka ny lisy mpifidianana izay mandeha amin'izao fotoana izao no efa nanambara tamin'ny CNI na ny vao-miram-pirenena mahaleo tena amin'ny sahanany fifidianana ny antoko malagasy miara-miainga fa tsy manara-dalàna ny noty izay navoaka ny CNI mahakasika ny fanatanterana ity fanavaozana lisy mpifidianana ity. Nambarany antoko MMM tamin'izany fa ny lalàna no milaza mazava fa ny CLRE na ny commission locale de recensement des électeurs sy ny agent recenseur miaraka no tokony mandeha mitety ny isan-tokantrano amin'ny fanisana ny mpifidy sy ny fanoratana anarana ao anatin'izany lisitry ny mpifidy izany. Nisy ny didim-panjakana izay nivoaka taorian'ny tsikery nataony antoko malagasy miara-miainga io izay manova ny andininy 10 mahakasika ny asa atao mandritra ity fanavaozana ny lisy mpifidianana ity ary nanaiky ny fanamariana izay nataony antoko malagasy miara-miainga ihany koa ny CNI. Takoa taoriana izay tamin'ny herinandro lasa teo fa nisy dekret navoaka ny gouvernement izay milaza zavatra anankiroa. Ny zavatra voalohany lazainy le décret io dia ny comité local de recensement CLRE ihany no afaka manatanteraka ny fanaovana le recensement fa manampy anazy ny agent recenseur. Ny zavatra faharoa dia mitohy hatramin'ny faran'ny volana janoary amin'ny taona ho avy zany
ny fanaovana an'le collecte ny anarana ny afa-pirana anaty ny listre mifidy. Midika zany io décret io fa mitombona tanteraka ny fangatahana nataon'ny antoko malagasy miaramiainga mahakasika an'ilay voalohany aloha na lay fepitaona entina anaovana an'le collecte de données le fandraisana anarany mifidy sy indrindra le fomba fanaovana an'le izy fa tsy manara-dalàna zany nataon'ny senina andritran'izao tevoana lasa teo aloha teo nandefasana roa azo recenseur io. Misy fiantraikandro lehibe ity didim-panjakana izay navoaka ny gouvernement ny herinandro lasa teo ity raha ny fanazavana trano. Voalohany aloha zany tsika matadidy fa ny loi de finance initiale izay mivoaka dia kely de kely anatsehany senina le fifidiana sy ny fanaovana an'le mifonto ny liste électorale. Fanontaniana voalohany mipetraka zany hoe dia hoanto ve zany ny tetibola eto ny seni manatanteraka an'le refonto ny liste électorale io sy indrindra mahakasika an'le fifidianana. Fanontaniana faharoa mipetraka dia hoe rehefa jerentsika ilay décret io dia milaza izy zany fa manomboka androany manomboka amin'ny voan'le décret io dia tsy maintsy miaraka amin'ny agent recenseur ny comité local de recensement manatanteraka amin'ny fanitsana. Ahoana zany mahakasika an'le asa rehetra natao teo aloha satria amin'ny asa natao teo aloha reo vitsy de vitsy ny te-anerana miaraka tamin'ny CLRE fa ny ankabetsahana reo dia ny agent recenseur irery ihany nandeha nitety-tranon'olona tany. Raha ny fantatra, isan'ny antony ilana ny fisian'ny CLRE na ny commission locale du recensement des électeurs miaradia amin'ny agent recenseur amin'ny fitetezana ny isa-tokantrano no ahafahana manaporofo fa tena olona mipetraka amin'ny tokantrano sy eo anivo ny fokotany marina tokoa no voasoratra anarana ao anatin'ny lisitry ny mpifidy. Mampametra-panontaniana araka izany ny fomba fiasan'ny CENI sy ny gouvernement ankehitriny. Inona araka izany no fiantraikany asa efa natao teo aloha izay hita fa tsy manara-dalàna tanteraka. Mampametra-panontaniana ihany koa fa efa mifarana ny taona vao misy ny fandraisana andraikitra tahaka izao. Andrasana indray araka izany hoe anahoana ho voaja araka ny tokony ho izy ve ity didim-panjakana vaovao izay navoaka ny gouvernement mahakasika ny fandrindrana ny asa rehetra mandidina an'izay fanatanterahana ny fanavaozana tanteraka ny lisitry ny mpifidy izay. Fa manoloana ny sazy miantona rotona miampy onitra 5 tapitrisa ariary nomen'ny fitsarana ny Taleny Croix Omaly. Samy namoaka fanambarana avokoa tamin'ity androan'ity na ny CSS na ny Mafamia manao antsoavo amin'ireo tompona andraikitra eto amin'ny tany sy ny firenena izy ireo hijery akaiky ny zava-miseho amin'izao fotoana izao izay hita rafa ny ambany lanitra ny zavatra iainana eto Madagasikara. Gaeton Andriatsilavo. Iza daholo ireo andehan'olona natambazotra ao amin'ny fitsarana sahy mamoaka didy hafahafa tahaka ireny ary iza no ambadika sy mpanohana azy ireo angaty afa manoatra samy tazapotsina sa koa ve sanatriny izany manome rary ny fandikan-dalàna miariary toy ny ireny ny tompona raiki-panjakana isan'ambara tonga ny eto Madagasikara. Ireo no isan'ny fanontaniana apetraky ny CSS na ny sendikany mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra tao anatin'ny fanambarana navoaka izy ireo androany manoloana ny famoahany fitsarana ny didy mahakasika ny Taleny Croix. Ny CSS izay manao antsoavo amin'ireo tompona andraikitra eto amin'ny tany sy ny firenena hijery akaiky ny zava-miseho toy ireny izay endrika iray hitarafany ambany lanitra ny zavatra iainana eto Madagasikara. Mila mijoro isika ho fiarovana ny fananana iombonana sady fananam-pirenena toy ny tany ny université sy ireo foibe mpikarohana nasionaly raha ny fanambarana hatrany. Ankilan'ireo namoaka fanambarana ihany koa ny teo anivon'ny Mafamia na ny fitambaran'ny mpianatra ambaratonga ambony mpiasa mpandraharaha avy amin'ny faritany n'Antananarivo miray. Manameloka ny fibodonan'ny tany ny université ny Mafamia na inona antony na inona endriny ary miantsony olon-drehetra hanaja ny lalana velona indrindra ny tompona andraiki-panjakana mitantana any anivon'ny tontolon'ny fampianarana ambony izay toerana famolavolana ireo mpitondra sy mpitantana rahatra izay. Takina ho izy ireo ny ametrahana ny tany tan-dalàna. Tsy dia tena tsara toerana loatra ny Mafamia amaly an'izay hoe tsy afa-po ny mpianatra na afa-po rakoto na afa-po rabe ny amin'ny didim-pitsarana fa araka ny fanambarana nataonay dia makasitraka kosa zay ny tany tan-dalàna ary mitaky ny tany tan-dalàna mba iainan'ny malagasy filaminana. Zay lalàna zay nge no antoka iainantsika anatin'ny filaminana. Raha tsy mipetraka zay lalàna zay dia mitebiteby foana tsika tsy lamina mihitsy sika satria misy ny ambony lalàna zany dia misy koa ny matsiaro fa ao ambany lalàna angamba dia zay ny zava-misy eto amintsika. Ka zay no takina indray izy hoe ary tenenanay mandrakariva hoe ny Mafamia dia mitaky mandrakariva ny tany tan-dalàna.
mangataka ny anasipantsinana ny anasipanavaozana ny lalàna mifeny fitantanana eny amin'ny tontolon'ny oniversite ihany koa ny mafami tsy ampitsy izay mety ho faniliana nandraikitra eo amin'ny fiadidina ny oniversite sy ny croix entanina ny mpitondra eo kosa ny CSS iaro sy tantana ny toeram-ponena ny mpianatra eny amin'ny oniversite Antananarivo ka anatin'izany ny domaine Ankatso, cité Ambohipo, cité Anjerodimy sy Ravitoto Ambolokandrina, cité Ambatomaro, Votovorona sy ny maro hafa. Fa ny ratsy ny tontolo ny fandrarana arena kibony tany teto Madagasikara ny taona 2024 raha ny tomba n'izay nataon'ireo mpisehatra tamin'ity androany ity raha vahaolana matotra no nandrasana avy amin'ny fanjakana indrindra ny famoahana ny kody miniena ny lalàna ifezana ny sehatry ny arena kibony tany amin'ny akabeny fanapahan-kevitra sadasada tsy misy fiantraika mivantana amin'ny fanarenana ny sehatra ary amotika ny mpandrarano naroso raha tsy ilaza afa-tsy ny fametrahana ny droit de sortie ho an'ny vokatra arena kibony tany araka ny LFI nantety-bolam-panjakana ho an'ny taona 3 Tsy voajery ny 700 mahery ny teboka marary ny mpandraraha anatin'ny sehatry ny arena kibony tany ny taona 2024 raha ny tomba na fohy nataon'ireo mpisehatra androany. Raha maro ny dondatabatra sy fampiakara-peo nataon'izy ireo ny fitondram-panjakana tao anatin'ny taona maro. Nisy valiny izany ho an'ny taona 2024 saingy tsy mbola nisy ny famahana ny olana ary ny tombotsoan'ny mpandraraha sy ny sehatra ankapobeny. Mbola be dia be ny tsy vaovao ao anatin'izany ny resaka ny kody. Ny comité mahakasika ny renouvellement natsangana fa hoe hanao ny resaka renouvellement hatramin'izao le izy mbola tsy mbola miatraika aty aminay mpandraraha le vokatra le izy satria hatreto mbola tsy mbola nisy permis renouvelé. Ny resaka DPP dialogue public privé zay tokony natao amin'ny resaka préparation ana kody mbola tsy vita hatramin'izao. Ny olana vaovao koa nisy tonga faraparany teo ny rahantsika nahita ny tany anatin'ny loi de finance sy isan-karazany resaka droit de sortie izay mavesatra dia mavesatra ho an'ny mpandraraha ary mavesatra dia mavesatra ho an'ny tontolo ekonomika satria izao rehefa tena hoporetinao le mpandraraha ho angalana an'io 20% droit de sortie io dia dikan'izany ny prix d'achat ny mpandraraha mihitsy zany no tsy maintsy hiena. Ambonireo olana ara-teknika ireo, nampikirosofana ny sehatry ny arena kibony tany ihany koa ny taona 2024 ny fisian'ny fitsabahana andraikitra sy ny trindry isan-tokony izay miharihary raha ny teo anivon'ny ministera ny arena kibony tany. Mahita taratra tena hoe miparipary ihany misy pression politika ihany quelque part raha tsy tenenako izany hoe l'échelle de permis zany mbola tsy misokatra karaha mbola tsy misokatra zany permis io dia azo lasaina hoe mbola mandalo tetezamita ihany zany aloha zany misehatra amin'izao fotoan'izao. Marina fa nihita izy teo ny exportation nisy problème nisy ina fa misokatra izy zao kanefa raha ataontsika hoe permis 5 sa 7 ngamba sisa no géren'ny ministère io dia mbola azo lasaina par rapport tamin'ny fotoan'andro hoe amanarina ny permis donc zany raha fahitako azy zany dia mbola iny le fandrasaiko teo iny hoe ny premier ministre lehibe ny gouvernement tamin'ny lehibe ny administration ka matoa zany io mbola tsy mandeha tsy sahanao kampoberaka an'io mihitsy ny ministre Olivier Rakotomalala fa misy pression politique ao tsy ahafahany mbola tena hoe mivelatra tsara tsy manana n'le tena latitude izy amin'ny ministre azy. Ankoatra ny fijerena ny fomba hamoahana aingana ny lalàna ifehezana ny arena kibony tany sy ny fitadiavana ny marimaritra iraisana amin'ny tatao-ketra alaina amin'ny mpitrandraka sy ny mpandraraha fa olana azo aroso hanatsarana ny sehatry ny arena kibony tany ny fametrahana rafitra mitovitovy ny CNM na ny comité national des mines saingy mila hainy makalesona amin'ny lafin'ny fitantanana namotika ny rafitra tamin'izany fotoana. Karazana tombana fohy nataon'ireo mpisehatra mahakasika ny fahitan'izy ireo ny sehatry ny arena kibony tany tamin'ity taona 2024 ity moa izay fa raha ny mahakasika ny fampatroana amin'ny akabeny kosa no hitondrantsika an'izay karazana tombana fohy izay dia miiba ny ezaka ho an'ny fampandrosoana nataon'ny mpitondra sy ireo olom-boafidy eto amin'ny firenena raha ny tamberina andraikitra amin'ny vahoaka tamin'ity taona 2024 ity no jerena hoy ny teo anivon'ny Sekrima na ny syndicat kristianina malagasy fanampin'izay niakatra ny tan'ireo olona miditra amin'ny sehatry ny asa tsy voarindra na ny secteur informel ka mamparefy ny toe-karena amin'ny akabeny Gaiton Andriatsilavo. Amin'ny ankapobeny ny korosofahana ny fiainan'ny vahoaka tamin'ity taona 2024 ity
raha mitaha amin'ny taona lasa. Ambany ihany koa ny tahany fanaisana andraikitra nataon'ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta sy ireo olomboafidy ary ireo olomboatendry. Porofon'izany ny fahitana sekoly tsy misy rindrina intsony akaiky ny toerana izay misy tompona andraiki-panjakana na olomboafidy, indrindra taoriny ny fandalovan'ireo rivo-doza ny fanesy. Adidin'ny mpitarika nefa ny mametraka paikady aombiazana ahafana manatsara ny sosialin'ny mponina. Tokony hametraka modèle économique vaovao isika hoy ny ao anivon'ny sekrima na ny sendikaty ny kristianina malagasy. Tsy ampy intsony zany le hoe ifanondrotondro amin'ny zavamisy, fiovaovan'ny toetrandro, guerre en Ukraine, tsy ampy intsony zany zay. Fa eny fa ekena fa zay le zavamisy. Inona ary ny paikady hoentinao miatrika an'io? Inona ny modèle économique hoentinao miaraka amin'ny vahoakanao hiatrika an'io zavamisy io mba ahatafita azy amin'ny tsaratsara kokoa. Izay zany hita hoe mandringa, ary zay zavatra zay dia mila jerena agnatin'izay ny fandraisana anjaran'ny isam-batan'olona isan-tsehatra, fandraisan-jaran'ny olomboafidy araka ny voalazanao teo, izay hitondrana ny tamberina andraikitra satria zareo no mitazona ny familiana ny sambobe Madagasikara. Maivana ihany koa ny fanazavana ny tamberina andraikitra azon'ny mpiasa avy amin'ireo olomboafidy raha ny taona 2024 no jerena. Ohatra amin'izany ny hoe efa nisy ny dinika sy ny asa marina tao ahafana miroso amin'ny fanavaozana ny fehezan-dalàna momba ny asa, saingy mbola tsy nandalo teny anivon'ny parlemanta io fehezan-dalàna io. Niakatra nefa ny tahan'ny mpiasa miasa amin'ny sehatra tsy voarindra izay mamparefo ny toe-karena. Dia miamitombo be efa mananika ny 3.70. Dikan'izay mety itsika rehetra mpiasa zany efa tafiditra anatin'ilay io sehatra idoly amin'ny ankapobeny, fa ny fito isan-jatony fotsiny zany no mety tafiditra anatin'ilay hoe sehatra manara-drafitra amin'ny ankapobeny. Ka izay nefa mitarika faharefoan'ny toe-karena amin'ny ankapobeny satria toe-karena ankinina amin'ny sehatra tsy voarindra ny ankabeazany dia mazava ho azy fa tsy antenena lavitra ny ahatongavany amin'ny tanjona isitrahana ny atao hoe asa mendrika. Tokony hainga amin'ny fanatsarana ny sosialim-bahoaka ny lahara-pahamehana ampandrosoana ny firenena, ka isan'izany ny fanatsarana ny tontolon'ny asa. Raha ny fanazavana hatrany, mbola tsy voavaly hatreto ny fitakena natao ny taona 2026 izay fehezina amina teboka 3, ny sy ny fanabeazana mitovy, ny tsinjarana ara-drariny ny ireo harem-pirenena ary ny anatsarana ny fiainan'ny vahoaka. Sarotra ny anatratrarana ireo teboka 3 ireo raha tsy misy finiavana anova fomba fiasa sy fomba fitantanana ny firenena. Va manoloana ny tranga izay nafatesana miaramila 3 teo Andranoabo Maly, nanameloka ny fanaovana fitsaram-bahoaka amin'ny endriny maro ministry ny fiarovam-pirenena. Olom-vahoaka sy ny fiarahamonina ny miaramila ka tsy tokony enjehina amina tranga tsy misy antony sy porofo mazava. Miaramila 4 raha iverenana no nenjehiny fokon'olona avy amin'ny fokotandry maro biby sy manodidina rehefa nolazainy izy ireo fa isany nandroba casse-point iray tany Itosy. Nandritra ny fitsoahana izay fitsaram-bahoaka izay mofo no nahafaty Andrambo teo amin'ny ranon'ny Kopa. Ireo miaramila 3 raha toka avitra kosa ny ray nandritra izay. Lafomba vao hafa kosa indray dia maty avokoa ireo orinasa lehibe nisy ao amin'ny distrika Anakazoabo fatra Atsimo andrefana amin'izao fotoana izao. Noho ny lafiny tsy fandriam-pahalemana sy ny faratsiany lalana mihazo any an-toerana, efa mananika ny 40 taona ihany koa no tsy nisy tobin-dasantsy intsony tany an-toerana ka mitarika ny avidanga ny vidim-piainana amin'ny ankabeny. Henri Florian. Iray amin'ireo distrika mandrafitra ny faritra Atsimo andrefana ny distrika ny Ankazoabo, misy 10 ireo komina mandrafitra ity distrika ity. Lasa mitoka-mona izy ankehitriny noho ny faratsiany lalana, fa eo ihany koa ny lafiny tsy fandriam-pahalemana izay mampikaikaika ny mponina ao an-toerana. Amin'izao fotoana izao, saika maty avokoa ireo orinasa nisy tao anatin'ny distrika ny Ankazoabo raha nambaran'ireo mponina. Antony maromaro no mahatonga ny fitokana mona ity distrika ity, ary tsy mampazoto ampiasa vola ihany koa ireo mpandraharaha. Le mahatonga le mpandraharaha tsy harisika aty Ankazoabo, hatramizay moa tany tsy milaminy aty Ankazoabo zany, korotaka lava. Dia matarahatra le mpandraharaha ampiasa ny volany
aty amin'ny Ankazo aby. Ny orinasa taty zao dia orinasany Hasima zay namokatra landihazo nohon'le haintany zany dia nijanona ny Hasima zany satria ny aty mamokatra hasy mamokatra kapiky noho zay haintany zay zany dia mijano olo satria fa manjary tsy mamely le tany le vokatra noho le orana misy tapitapy. Ny teo aloha zany dia niadana ny vahoaka teto Ankazo aby fa mizao fotoana zao mijaly mihena le famividy ny ponina aty zany. Tanàna nanana ny maha izy azy Ankazo aby teo aloha ny fanazavana trany. Nisy hatramin'ny tobo dasantsy saingy ireo takelaka famantarana sisa no tazana ankehitriny. Efa mananika ny 70 taona mahery no nahafaty ity tobo dasantsy ity, vokatry ny tsy fisiany orinasa vaventy sy ny mpandraharaha liana amin'ny fampiasam-bola ao an-toerana. Nisy natao nisy zavatra nisy anio tetika nisy tobo dasantsy misy ary tena mbola nanara-penitra tamin'izany. Ka io zao hitantsika io sel eo zao fahely eo zao mety fa 46 et 47 ans eo fa zay mbola fa tsy nahatratsin'le olona namboatra an'io. Dia fa io zao ny sisa izy eo fa tsy mifonctionne intsony izy eo fa simba le pompage nefa tsy miasa aby intsony izy am'izao. Ny azola lasansy zao dia fa manafatra tsisy raha toy zany tsisy station misy zao dia manafatra zany tsy mba misy an'ireny tobon-dasantsy jovena sy ny namany regny aty fa dia fa manafatra fotsiny olona zao. Dia zay zany tena olana aminazy mety essence tsy maintsy mety hoe amin'ny bidon zay manana dia manaka amin'ny bidon avy agny sakaray na tiliara regny. Vokatry ny tsy fisian'ny tombo-dasantsy io miakabidy araka izany ihany koa ny lasantsy tonga any an-toerana sy ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Tsy maintsy mividy lafo eto avao zany satria gn'antony problème resaka transport zany somary lafo. Gasoil zao eto a 9,000 dia lasantsy 8,000. Any sakaraha aloha dia sakaraha dia toliara zay kosiny tsisy kosiny zay. Dia atao colis zany ohatsy hoe manahaky taxi brosy regny ro mamonjy hoe lafo fore zany. Fa atao hoe fa miaina amin'ny zava-misy zany dia fa tsy maintsy manatanteraka ihany satria tsy le moto manko miaraka amin'ny tomobile avy ndraiky tsisy lasantsy tsisy gasoil tsy afaka mandeha. Nefa aminay ity lavitra be dezaka ity. Frais zao laha manahaky olo zao izy amin'izao asara zao sakaraika zao aby zao 1125 amin'ny andro vanim-potoana fahavaratra zao. Ary maintany izy manao 100,000 izy laha ohatra mahitana. Manodidina ny valanjato ary tafiakatra arivo ariary ny kapobary ana-toerana amin'izao fotoana izao. Tany mamokatra ihany koa ankilan'ity distrika ity fa tsy ampy ny fanampiana ireo tany-tsampamokatra indrindra fa tsy misy ihany koa ny tohadrano ahafahana manondraka ny tanimbary sy ny tanimboly. Toerana misy vokatra ny distrikany Ankazo aby saingy tsy afaka mamoaka izany vokatra izany ireo tantsaha noho ny faharatsian'ny lalana sy ny tsy fisian'ny orinasa mandray ny vokatra ao an-toerana. Antoka ireo lehibe ahafahana mampandroso ny firenena araka izany ny fisian'ny lalana mba ahafahana ireo tantsaha mamoaka ny vokatra. Ny any Ankazo aby aloha zany zay dia norinasa ny maty manoloana n'izay firongatra ny tsy fandriam-paleman'izay fa raha ny eto andrenivohitra sy ny faritra maro dia ny aina mihitsy manaraka manoloana izay fisiny firongatra ny tsy fandriam-paleman'izay vazovazy ihany zay fa saika amin'ny faritra maro manena Madagasikara amin'izao fotoana no mitaitaina manoloana izay tsy fandriam-palema na miha mahazo lagy zay. Dia izay ihany koa no hoentintsika misento anaty adoka fovetivety ny fiomanana amin'ny fetin'ny farantaona sy ny fitsenana ny taom-baovao izay tokony isiny izay resaka filaminana ho an'ny vahoaka sy ny maro samihafa zay io ihany koa no mety ho toetry ny andro mandritra ny fety rehefa avy eo no anarahantsika izay. Ta télé fibrée, voilà un vrai cadeau de Noël. En ce moment, abonne-toi à la fibre. Telma t'offre la box Telma TV, plus 3 mois d'abonnement à tes chaînes préférées en top qualité. Ça, c'est Dual Play. C'est à partir de 149 000 arrières TTC par mois. Rends-toi en Telma Shop. Telma, safidiko numéro 1 malagasy. Ina dia vita amin'ny soja voafantiny mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no notrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro.
Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, misatra amin'ny telo sy roa arivo. C'est un travail très difficile d'attraper les bébés qui bougent et de changer leurs couches en même temps. Avec la couche culotte molle fixe, changer les couches est maintenant très facile. Je la déchire et l'enlève là où je l'attrape. Je remonte la nouvelle en un instant. J'emballe la couche et la jette. Moi et mes bébés sommes heureuses. C'est ainsi que se propage le mouvement de bonheur molle fixe. Allez les beaux mamans, essayez la couche culotte pour bébé molle fixe. Rejoignez notre mouvement de bonheur. Molle fixe, grandir heureux. Briquet Bic. Comptez sur Bic. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Briquet Bic. Comptez sur Bic. Faites le calcul. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Du bon lait, une crème onctueuse. La vie, ça se dévore comme un kiri. Kiri, kiri, kiri! Atenina trany ny araba tomboky lahy sy tomboky vavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao amin'ny fiteny malagasy amin'ity alina ity isantarantsika izay mampanano tompam-bilena ho an'ny distrika na Tsimindrandrano ny taona 2024 vokatry ny fahavakisany fefoloany Sisony amin'izao fotoana izao potika avokoa ny famboleny tantsaha raha misy ny rotsakorana mifanesy sy mahery vaika ka hampiakatra ny rano eny antoerana Daniela mino artsoa. Ahina ny tompam-karana amin'ny taona 2024 any distrika na Tsimindrandrano toy ny ao amin'ny komuna Soavina Anosato sy ny manodidina no nitaketra nateraky ny fahavakisany fefoloany Sisony. Nividirana amin'ny tompavaratra ho avy io izay ahina nampitosika ihany koa amin'ny fahatsiamban'ireo voly raha ny fanazavana. Tsy mahazo vokatra mihitsy aloha le tapany any Antsinanana manakaiky ny komuna Soavina sy komuna Anosato. Raha vao miakatra kely ny orana amin'izao tena tonga dia difotra le izy. Misy moa ny voly afaka mahazaka hoe 10 andro difotry ny rano velona ihany fa misy tsy mahazaka 3 andro tonga dia rendrika. Tsy hitan'le tatsaha atao fa tsy maintsy mamboly izy. Dia iny zany no tena atahorana. Raha ity tao mpamokarana ity aloha tena manara sanatrika misy cyclone. Raha amin'izao tena manara aloha tena sahirana le ponina eny. Satria vao miakatra kely fotsiny io Sisony io dia tonga dia le tambary mihitsy mandray an'le Sisony ray manontolo. Mbola averiko ihany 3,700 hektara io tanimbary io. Ankilany, tsy mbola zakany kitapom-bolan'ny komuna Pitatafika hatreto ny fanamboarana ny fefoloany Sisony. Malohany nandroso sosikevitra ho an'ny fitondram-panjakana ny ben'ny tanàna ho antoerana, ahafahana misorika ny mety ho fanamboarana matetika. Nisy fangatahana ifarany teo tao anatin'ny fivoriana ny rahana tamin'ny ministera dia hoe raha sitraky ny fitondram-panjakana andeo reny digreny na le ety amin'ny nataon'Andriamampomerina tamin'izany ary andeo reny ataontsika lalana azo ijakitsahan'ny fiara mba ho mafy le izy satria raha ohatra ny hoe tsy ataontsika lalana le izy dia malemy kely le izy dia vao tonga ny fahavaratra dia lasa
anamboatra digy foana hitady famatsim-bola. Etsy andaniny, isan'ny dibo-drano matetika ihany koa ny tanimbary ao amin'ny fokotany Ambohimangidy, vohitra Ambodava etsy Ampitatafika, vokatra izay fahavakisany fifolohan'ny sisoan'izay hatrany. Malohany misedra fahasahiranana ireo mponina ao an-toerana, antony nanomezan'ny komuna Ampitatafika azy ireo fanampiana androany, fiara-miasan'ny komuna Ampitatafika amin'ny orinasa tsy miankina iray. Ankilany, efa andalam-panamboarana ny fifolohan'ny sisoana amin'izao fotoana, vokatry ny fiara-miasa sy ny fanohana ny banky iraisam-pirenena. Arak'izay dia very fanahy ireo tantsaha eny an-toerana manoloan'izay ary mitaky fandraisana andraikitry ny isan'ambaratonga no famahana ny olana izay iainan'izy ireo amin'izao fotoana izao ary mety hisy fiantraikany maro amin'ny resaka fambolena amin'ny ankabeny sy ny vokatra. Fa miresaka izay fandraisana andraikitra izay ihany sika dia tsy mbola ampy ny fandraisana andraikitra ataon'ny tanora amin'ny fampandrosoana ny firenena amin'izao fotoana izao. Hoy ny fikambanana tsy miankina iray izay misehatra amin'ny famolavolana ny tanora, anana fahasahiana amin'ny lafiny fandraharana. Ny toe-tsaina no isan'ny antony voalohany mahatonga ny tanora tsy hosa. Andray andraikitra raha ny fahitany filohany MRT na ny mitsangana ary tanora ao Toliara ka mila ny fiovanany mahakasika izay toe-tsaina izay. Henri Florian. Mbola mijanona hosakana ho an'ny fandraharana ho an'ny tanora amin'izao fotoana izao. Ny tsy fananana toe-tsaina te hivoatra sy hanangana orinasa madinika izay miainga avy amin'ny heriny tena manokana. Raha ny zava-misy ao Toliara, vetsy ireo orinasa misy ao an-toerana afaka mandray ireo tanora hiasa, ka tokony hamporisika ireo tanora izany hanana fahavononana hanangana ireny orinasa madinika ireny. Ny toe-tsaina no isan'ny antony iray voalohany mahatonga ny tanora tsy sahy andray andraikitra, raha ny fanazavan'ny filohan'ny MRT na ny mitsangana ny tanora ao Toliara. Dia eo ihany koa resaka développement personnel izay anovana ny toe-tsaina satria izay matetika zany no blocage eo amin'ny tanora zany tsy miova le toe-tsaina hanika lasa tsy miova koa ilay fiainany fa ny fanovana n'ilay fiainanao makany amin'ny tsaratsara kokoa dia miainga avy amin'ny fanovana n'izany toe-tsaina zany dia nomena an'izay loa koa izay tanoany ary ny farany fa tsy latsa-danja dia ahoana fomba zany ahafahany tanora mifehy araka ny tokony ho izy zany an'io fotoana izay ananan'io satria harena mihoatra ny vola izany fotoana zany any ampianarana zany dia nampianarana hiasa manolona foana zany tanora fa tsy ampianarana hanolona orinasa zany ho azo manokana ka tafiditra anatin'izay fanovana n'izay toe-tsaina izay zany la hetsika androany teo hoe ahoana fomba zany mba tsy hafana miandry hiasa foana na hiasa manolona foana zany fa anangana ny orinasana tsy kelikely. Tontosa tao Toliara ny fifanankalozan-kevitra izay nokarakarainy ny fikambanana tsy miankina MRT ity izay niresahana manokana mahakasika ny kolontsain'ny fandraharana sy ny fampivoarantena na ny développement personnel mba ahafahan'ireo tanora miantsera bebe kokoa eo amin'ny lampin'ny fandraharana izay. Ao anatin'ny fiomanana ny fety amin'izao fotoana izao kosa indray dia maro amin'ireo olona nanaovana fanadihadiana tamin'ity androany ity ny safidy hiaraka amin'ny fianakaviana hijanona ao an-trano mandritra ny fetin'ny faran'ny taona sy ny fitsenana ny taona vaovao 2024. Maro ny anton'izay raha ny faneho-kevitra izy ireo. Lohalarana ny tsy fisiany ny enti-manana manokana ka ny fitadiavana ny arapaka ho an'ny androany no imason'ny maro raha ny faneho-kevitra trany. Fianakaviana maro no tsy ampy enti-manana entina hiatrehana ny fetin'ny faran'ny taona 2024 no ny fahasahiranana maro iainan'izy ireo amin'ny andavanandro. Manampy izany ny firongatry ny tsy fandriampahalemana ka tsy ahafahana miary am-pilaminana. Maro amin'izy ireo araka izany no ny safidy hijanona ao an-trano hiaraka amin'ny fianakaviana sy hivavaka raha ny fanadihadiana natao. Tsy dia misy hoe fanomanana be ahoana moa zany fa dia miaina amin'ny zava-misy eo fotsiny. Ny toerana aloha zany tsy tena voafaritra be hoe manahoana fa hoe miaraka amin'ny ray aman-dreny any am-piangonana dia mivavaka misaotra an'Andriamanitra zany tamin'ny fitahiny tao anatin'ny taona iny sady mitondram-bavaka ihany koa zany ny amin'ny taona ho avy rehetrarehetra iny izay ny programma neritreretina aloha. Tena hoe misafidiana mihitsy aloha ny ray aman-dreny fianakaviana satria mba mahafinaritra mba faly zareo rehefa hoe eo anao satria amin'ny andavanandro tsy dia hoe manam-potoana firy hoe ahafahana miaraka amin'ny zareo zany fa fotoana tahaka izao zany mba natokana manokana hoe mba hoandry zareo manokana. Ie, raha ny fanomanana moa zany tsy dia tena hoe misy hoe fanomanana be fa ny ohatry ny mahazatra ihany miarakaraka amin'ny fianakaviana ao an-trano dia fetifety kely dia mitsena taom-baovao dia fa izay dia fa izy. Ao an-trano ihany angambany sady ny orana koa mety ho avy lao an-trano ihany fa ao dia mba miaraka amin'ny fianakaviana sady io koa ny mba mamoa anankiray mba ahafahana miaraka amin'ny fianakaviana mba mikorana sy ohatrohatry izany dia mba miaraka mitsena taom-baovao amin'ny fianakaviana. Araka ilay fahalenam-barako teo hoe mba isan'andro ianao mba miaraka amin'ny namana sy ohatrohatry izany foana dia mba lomba miaraka amin'ny fianakaviana indray fety. Ohatra ny isan'andro ihany fa ny andavanandro mba miova kely fotsiny sakafo
sakafo movakely dia mba miara fety amin'ny fanakaviana. Miara fety amin'ny fanakaviana zany efa tsy sakale dia farany taona dia mandeha mivavaka. Efa isa-taona anay ohatra izany foana. Farany taona dia misy fivoriana kely ao tokotany be dia ao izay manao fety. Ny fanomanana ny fety ny farany taona moa zany amin'izao ny fiainana efa sarotra atao ohatra ny andavanandro ihany. Ny vola tsisy. Tsy maintsy makany am-piangonana. Any izao mifantatra hoe mba misy zavatra mba mampifalifaly ny saina satria vola tsy misy dia any mandeha any amin'ny fiangonana mivavaka ny ankonana ao an-trano. Ankoatra izay tojo fahasahiranana ihany koa ireo mpivarotra amin'izao fotoana. Tsy misy ny hoentimana nanaovana ny fety fa mijanona toy ny andavanandro ihany zany araka ny fanazavana. Raha ohatra anay mpivarotra zao dia tsy dia misy fanantenana satria ratsy dia ratsy ny fiainana. Mafy dia mafy mihitsy mahazo ny vahoaka amin'ny vidin'entana indrindra ny PPN. Tsisy fanaraha-maso fa izay tiany ataon'ny lehibe ao ambony dia manitra voaka majinika ary tena mampalahelo. Ary ny vola tena tsy misy mihitsy fa tena nizaka mafy sy mangidy mihitsy zany ny mpivarotra majinika kely. Dia izany famanana amin'ny farany taona zany tsena 2023 zany aloha dia tsisy fanantenana mihitsy zany ho anay, tsisy. Satria ny vola tsy misy manitra ny vahoaka. Na ny any koanina dia sarotra be mihitsy. Aleo dia ao an-trano mihitsy mihinana zay kely hoany tena. Fa raha andeha hoe hoatsiaro zany aloha dia tsisy vola entina ho any zany raha ohatra ny eo ny toerana misy anay. Ny tiana zany tena tsy misy mihitsy fa mangingina sahirana daholo ngamba ny olona dia tsy dia misy tseny izay. Dia mangingina ny tiana. Tsy maintsy mijanona ko tsisy ninina. Marina, tsisy ny ankizy ary tsy mahazo ninina mihitsy. Velotaraina araka izany ankamaroan'ireo malagasy ankehitriny. Maloana ireo olana menjady eto amin'ny tany sy ny firenena, tsy eto andrenivohitra ihany. Isan'ireo misedra olana tahaka izany ihany koa ny any amin'ny tontolo ambanivohitra sy ny amin'ny faritra samihafa. Na maro aza araka izany ireo olona misafidy ny hoe hijanona ao an-tokantrano no fiatrehany izay fety izay ho fitsenana ny taona vaovao dia tsara hoentina ihany angambany. Makasika ny mety ho toetry ny andro mandritra ny fety satria mety misy ihany ireo olona misafidy ny hivoaka mba hoe ahafahan'izy ireo anatin'izay hoe hivoaka andeha hamonjy fety ve mety miaraka amin'ny arorana ihany koa anatin'izay. Ho tsara ny andro raha pitso farany taona raha ny fampitam-baovao voaray avy amin'ny sampana mpamatatra ny mety ho toetry ny andro ny voalohan'ny volana janoary. Izany hoe ny taom-baovao no vinavinaina isy ny rotsakorana amin'ny faritra vitsivitsy. Tsisy ankora ny vaovao farany voaray ny rivodoza akasika ny Madagasikara ao anatin'ny 5 andro manaraka ny lahy. Ranevso. Amin'ny faritra rehetra manerana ny nosy, tsara ny andro mandritra ny farany taona 2024 raha ny nambarany teo anivony mpamatatra ny mety ho toetry ny andro. Vinavinaina isy kosa ny rotsakorana amin'ny faritra vitsivitsy amin'ny isa voalohany volana janoary 2024. Mbola tsy isy ihany koa fa ny rivodoza mety hiforona ka akasika ny Madagasikara ao anatin'ny 5 andro manaraka. Amin'ny farany taona dia tombanana ho maina aloha ny andro vao maraina fa ny tolakandro kosa nisaka hivangony kokoa any amin'ny ilany andrefana sy amin'ny morotsiraka avaratra andrefanina ny oram-baratra. Amin'ny fiafaran'ny tolakandro na ny alina dia iverina andrahoana tsikelikely any amin'ny faritra hafa. Raha ny voalohan'ny taona indray dia saikanao be fiady ihany aloha ny orana ny amin'ny ilany andrefana sy faritra avaratra andrefaniny. Iverina amin'ny andalana ihany koa ny orana tandrifondraona mety arahan-kotoka indraindray ho an'ny afo voatany. Tsara manamarika eto fa mety tsitokotoky ihany izay rotsakorana izay. Amin'ny takarivana ny alina mitombanana iverina andrahoana tsikelikely any amin'iny faritra aloatra mangoriny. Morotsiraka atsinanana iray manontolo sy ny morotsiraka atsimon'nosy iny dia homaina ny andro amin'ny ankapobeny. Noho ny tsy fisian'ny rotsakorana io, ambony avokoa ny maripana amin'ny faritra maro manerana ny nosy, afaka mifety ampilaminana ka mitsena ny ataona vaovao fa ampilaminana araka izany ny mponina raha ny alafinisy toetr'andro no resahana. Fanankalazaina tamin'ity androany ity ny noelan'ny fikambanana amin'ny taiza zazakambana tao Mananjary. Fety sy korana no natao ary nisy ny fizarana vatomamy sy biskuit ho an'ireo ankizy nanome voninahitra lanonana natao tsotsotra io an'be ny tanàna Mananjary noho ny fampitoviana ny zoma olona sy ny fanomezana lanja ny zaza araka ny didy amandalana andao arahantsika ny fanampanazavana. Ny didy amandalana moa zany dia mitovy ny olombelona rehetra eo ampeterahana misitraka ny asina sy ny zo mahaolona ka ireto ray aman-dreny izay mivondrona ao anatina fikambanana mitaiza zazakambana any an-tokantrano fa sy amin'ny toerana voatokana dia nankalaza an'izay noelin'ny ankizy izay androany ka amin'ny maheto atapy-tanànan'ny Mananjary dia
raisiko adidy sy andraikitra ary ampanetretena no nanatrika nanome aza sy voninahitra an'izany lanonana tsotsotra nefa manana ny maizy azy izany manambara no maha iray tsisy hafa amin'ny olombelona rehetra ireto zamadinika kambana ireto. Akahirizina hatrany ireo ray aman-dreny manana fahavononana sy faharisihana hitaizan'ireo zazakambana ireo satria ny zaza izay ateraka dia manana zo hiaina eo anivon'ny ray sy ny reny izay niteraka azy. Ao anatin'izay fiatrehana ny fetin'ny farantaona izay hatrany dia hoentitra mpitandro ny filaminana amin'ireo izay miopefy ka nakorotana ny fiarahamonina ny Ambovimbe Androy aparitaka isaky ny faritra mpitandro ny filaminana hoy ny taleparitra ny filaminam-bahoaka ny antoerana ahafahan'ny mponina manao fety amin'ny filaminana. Fanampanazavana. Apetraka ny polisy mihodinkodina maneran'ny tanàna. Isy ireo miandry ireo toerana saropady rehetra eto amin'ny tanàna. Ary misy koa moa zany ny polisy miandry raharaha. Zany ezaka zany dia tsy hataony irery na nataony irery fa iarahanay mifanampy amin'ny namana amin'ny gendarmerie. Rahala mianala zay sy ny zandary amin'izany fametrahana filaminana eto amin'ny faritra Androy ary indrindra eto amin'ny Ambovimbe Androy zany. Ny antso ataony anga mamponina dia maiza antsika amin'ny fety. Maiza amin'ny fety tamin'ny retoana antsika lamina tsara tsisy tomika dia mbola miangavana anareo koa zahay tany filaminana hanaja ny sakany sy andavany izay fitsipika mifehy ny lalàna mifehy ny fiarahamonina. Izay ny makasika ny fety famanjombona ny tontolo ny baolina kitra maneran-tany amin'izao fotoana izao. Omaly no nodimandry teo amin'ny faharoa amin'ny 20 taonany ireo apelé kita ny baolina kitra maneran-tany ny aretiny mamiadana no nitarika ny fahafatesany raha ny fampitam-baovao ofisialy misaona araka izany ny tontolo ny baolina kitra breziliana sy ny kitra maneran-tany amin'ny ankabeny ny lahy Ranefson. Misaona ny tontolo ny kitra breziliana sy ny kitra maneran-tany nodimandry omaly teo amin'ny faharoa amin'ny 20 taona ny kita ny baolina kitra maneran-tany ny aroa Pelé ny omamiadana atao amin'ny nandritra ny fotoana naharitra no aniteraka ny fahafatesany ny 7 novambra 2022 teo izy no niditra hopitaly atao Sao Paulo rehefa niomby ny aretiny saingy omaly ariva nivoaka ny fampitam-baovao ofisialy fa nodimandry ity kita ny baolina kitra ity. Edson Aranta Dona Sentofa no tena anarany raha iroa Pelé kosa no niantsona azy teo amin'ny sehatra ny baolina kitra teo anelanela ny taona 1670 hatramin'ny taona 1770 no tena anampalaza azy. Izy ireriany atreto ny mpilalao baolina kitra efa nandrombaka intelo ny amboara eran-tany ny taona 1870 ny 1870 ary ny taona 1770 antony nametrahana ny anarany hoe le roi Pelé. Tamin'ireo lalao ofisialy natrehany miisa 770 ny baolina atafiditrany raha niaraka tamin'ireo lalao ara-pirahina indray kosa miisa 220 ny baolina matiny. Tsika sy tomany marina ny fiainana ao anatin'izay vitany mondial la 2022 izay nampientanetana ny mpity baolina kitra maneran-tany lasa indray araka izany ny Roi Pelé izay isan'ny kitany baolina kitra maneran-tany ihany koa. Dia izay ihany koa no antsika miampita ao anatin'ny maresaka iraisan'ny pirenena mirongatra tanteraka amin'ny aretina Covid-19 any Chine taoriana nanafoanana ny politika zero Covid no raisiny manam-pahefana tany an-toerana. Manomboka tsy manana ny fahafahana amin'ny fandraisana ny marary araka izany ny hopitaly noho ny tsy fampiny efitrano andraisana ny marary sy ny mpitsabo izay hoe hiantsoroka ny fandraisana an-tanana ireo marary. Mifandiby miditra amin'ny sampana vonjena ao amin'ny hopitaly ny Sangay avokoa ireo fiara mpitondra marary any Chine. Ity hopitaly ity izay isan'ny hopitaly tsara indrindra ny toerana ary rakotra marary ny Covid amin'izao fotoana, filanjana marary sy tavangona oksizena. Ireo no mameno ny efitrano fidirana ao amin'ity hopitaly ity. Omaly marary maro no niandry taty ivelany amin'io ny maripana haotra degré ho an'ireo manana toe-pahasalamana tsy dia atahorana mizara ny fanafody mampidina hafanana ho azy ireo. Raha misy any amin'ireo toeram-pivarotam-panafody afaka mamaritra ny fanafody
fodifidiana ny hopitaly saingy dozy iray isan'olona isan'andro izany ka mbola ela ny fiandrasana azy. Manerana ny Chine efa mihoatra ny tokony ho izy ihany koa ny fandorana faty manoloana ity hopitaly ity. Fianakaviana 10 mahery no efa niandro vao maraina ny andraketana antsoratra ny fianakavian'izy ireo izay tsy fantatra mazava na maty ny Covid-19 na tsy. Izy ireo izay tsy manao test PCR intsony amin'izao fotoana raha ny fanazavana. Mifarany eto ihany koa ny fotoana ny fampahalalam-baovao any androany ankasitrahany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Ambadika maray bonane ola hira raha izay mirary antsika rehetra araka izany samy hatratra ny farantaona ho amin'ny rapitso ifamitaony eto indray isika ho amin'ny rampitso ary ifampiraro samy hatratra ny atom-baovao 7:20 veloma tompoko. Pour les fêtes, Batimax amène la magie chez vous. Passez de joyeuses fêtes avec Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Vaovao. Vous a présenté Vaovao. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsuruariv. Vous a présenté Vaovao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.